faliana no iarabanantsika rehetra manatrika ity famelabelaran-kevitra ratsoratra masina ity. Loahevitra izay hodinitsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fanambarana ny maro-pankatoavana amin'ny andiny andro farany. Tamin'ny taona 1930 dia nisy sambo anglisy anankiray antsoina hoe Beagle nanao dia lavitra namakivaky ny ranomasimbe. Tonga teo amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Galapagos izany sambo izany, izay nitondra tanora anankiray antsoina hoe Charles Darwin. Nanomboka nandinika ny zavaboary teo amin'ny nosy io nga Darwin, ary rehefa nijery izy ny voromanidina, nijery ny hazandrano, mahita ny karazana maro samihafa tsy mitovy ny fahakelezany, ny fahalebiazany, ny lokony, dia nanomboka namoaka fehi-kevitra nga Charles Darwin nanao hoe avy amin'ny fivoarana miandalana no nisy ny aina eto amin'ity planeta tany ity. Tsy namela toerana na dia kely monja ho an'ny mpahary zany fomba fisainana izany. Nanoratra boky nga Charles Darwin, ary nanomboka teo dia adiny tanteraka ny mahampamorona an'Andriamanitra. Nandritra ny taon-jato maro dia niaina tamin'izany fiheverana izany ireo manam-pahaizana, fa avy amin'ny fivoarana miandalana izay tsy hita ny fiatomboana mazava no nisy ity izao tontolo izao ity. Tamin'ny taona 1977 anefa dia gaga ireo manam-pahaizana rehetra rehefa namoaka fanambarana mihezinezina ny amin'ny vokatry ny fandiniana natao teny ambony tsy takamaso teny, ilay satelita lehibe Amerikanina antsoina hoe Kobe. Ity satelita ity dia namoaka vokatry ny fikarohana fa ity izao tontolo izao ity dia tsy niforona avy amin'ny kisendrasendra, tsy nipoitra tamin'ny fotoana tsy fantatra, fa nisy fiforonana mazava izany fanambarana izany. Dia nanova ny fiheveran'ireo manam-pahaizana maro, ary ireo manam-pahaizana ireo mihitsy no lasa niaiky ny fisiany famoronana avy amin'Andriamanitra. Tsapan'izy ireo fa nametraka ny dian-tanany eto amin'ity izao tontolo izao ity Andriamanitra, mitoetra eny ambony tsy takamaso ny dian-tanan'Andriamanitra, ilay mpahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny boky ny Apokalipsy izay dinitsika dia boky manaprofo an'izany famoronan'Andriamanitra izao tontolo izao izany ihany koa. Ny apôstôly Jaona tao amin'ny nosy Patmo dia nomena fahitana amin'ny Apokalipsy 4:1-9 ny amin'ny ikam-piobiana sy fiderana ataon'ny anjely any an-danitra no ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao, manao hoe masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra totoa, ilay taloha sy ankehitriny ary no avy. Ianao tomponay sy Andriamanitray no miendrika andray voninahitra sy haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra. Tsy tongatonga ho azy ity izao tontolo izao ity, tsy avy amin'ny fivoarana miandalana, tsy avy amin'ny fipohan-javatra nakety sy nakeroa izany, fa Andriamanitra mihitsy no namola volantsika. Isika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra alohan'ny nanatorotorony renitsika antsika tao an-kibo, dia efa nisy tao amin'ny fisainan'Andriamanitra isika, efa noeritreretiny ny momba antsika ary nohariany isika. Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy, ny ranomasina izay rehetra ho aminy, hoy ny Apokalipsy 20:1. Ary ny Apokalipsy 4:17 ihany koa dia miteny manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana ary miankofy eo alohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny Baiboly manontolo na ny boky voalohany hatramin'ny boky farany dia manamafy fa Andriamanitra no nahary, Andriamanitra no namorona ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy. Ary na dia isika olombelona azy dia zavaboary no foronon'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Genesis isika toko voalohany dia tsy voatery andeha lavitra, tsy voatery hitazana eny ambony tsy takamaso hoe avy aiza moa isika, iza no namorona antsika, fa ity boky voalohany eo amin'ny Baiboly ity, ao amin'ny toko voalohany ny 19 sy ny 17 dia miteny manao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy
no namoronany azy. Genesis 2:1 dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy. Andriamanitra no pahary antsika. Andriamanitra no namorona izao tontolo izao. Ny mpanao salamo ihany koa dia milaza ao amin'ny salamo 7:7 manao hoe fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Rehefa vita n'Andriamanitra ity izao tontolo izao ity, rehefa noariny ny olombelona tao anatiny afotoana, dia izao ny zavatra nitranga ao amin'ny Genesis 2:2 sy ny 7. Ary tamin'ny andro 7 dia vita n'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsatra tamin'ny andro 7 izy, tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra ny tany andro 7 sy nanamasina azy, satria tamin'izany nitsara n'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay niforoniny tamin'ny nanaovany azy. Nahoana moa Andriamanitra no nitsatra? Andriamanitra dia ambarany soratra masina nefa fa tsy mety reraka, tsy mety sasatra, tsy mety vizana. Inona no antony tsarany rehefa vita tao anatiny enin'andro izao tontolo izao? Nahoana izy no niala sasatra tamin'ny andro 7? Satria tian'Andriamanitra izany andro 7 izany ho fahatsiarovantsika olombelona, fa izy no namorona antsika mba tsy ho adinitsika fa tsy kamboty isika eto amin'ity planeta ity, tsy tongatonga ho azy isika fa noharian'Andriamanitra tamin'ny fitiavany sy tamin'ny fahasoavany. Raha mandinika isika hoe maninona tokoa moa ny olona no milaza fa ny 7 andro no antsoina hoe herinandro, dia ho gaga ihany ny mpandinika, ary ho hita marina fa izany dia vokatry ny famoronan'Andriamanitra feno fitiavana, ary te hampatsiahy antsika isaky ny andro 7 fa izy no namorona antsika. Ny fanosan'andro manko dia saika azo avy amin'ilay antsoiny teny vahiny hoe système solaire, avy amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana. Ny olombelona dia mamaritra hoe andro anankiray ny 24 ora, satria misy ifandraisany amin'ny système solaire izany. Tafidina amin'ny tenany isaky ny 24 ora manoloana ny masoandro ny tany. Zay no nahazahoana hoe ray andro ny 24 ora, mifampiankina amin'ny système solaire. Ny nahazahoana ny hoe ray volana 30 andro dia satria tafidina amin'ny volana isaky ny 30 andro ny tany, mifampiankina amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana, nahazahoana ny fanisan'andro. Ny herintaona dia natao hoe 590 andro herintaona, satria tafidina amin'ny masoandro isaky ny 590 andro ny tany. Fa vaiza kosa ny nahazahoana ny hoe 7 andro antsoina fa herinandro. Tsy hitantsika amin'ny resaka système solaire izany, tsy hoe mihodina mikintana na mihodina amin'ny volana na mihodina amin'ny masoandro ny tany mandritra ny 7 andro dia antsoina hoe herinandro izany. Avy aiza ny nahazahoana an'ity herinandro ity? Afaka mikaroka isika fa ny Baiboly ihany no manome ny valiny, satria namorona n'izao tontolo izao tao anatiny enin'andro Andriamanitra, ary nitsatra tamin'ny andro 7. Miantso anao mba hitsaranao amin'izany andro 7 izany ihany koa. Io nahazahoana ny herinandro. Efa niezaka ny teto amin'ity planeta tany ity, san'izany ny tany Frantsa, nanova ny herinandro mba ho atao 10 andro ny herinandro anankiray, kanefa dia niverina tamin'izany ihany. Teny manao hoe malaky loatra raha isaky ny 7 andro dia isy fitsaharana ny olombelona, malaky loatra mahafaty antoka ny orinasa raha isaky ny 7 andro dia hitsatra ny olona eto amin'ity planeta tany ity, novanao 10 andro ny herinandro, satria hitan'izy ireo fa tsisy ifandraisany amin'ny système solaire izany. Indrisy anefa taty aoriana dia naverina ho 7 andro ihany ny herinandro eto amin'ity planeta tany manontolo ity, satria namorona n'izao tontolo izao tao anatiny enin'andro Andriamanitra ary nitsatra tamin'ny andro 7. Nomen'Andriamanitra io andro 7 io andro sabata ara-Baiboly io mba ahatsiarovantsika fa manana mpamorona isika. Ny andro 7 amin'ny herinandro dia nitahian'Andriamanitra, no hamasin'Andriamanitra ary nitsaran'Andriamanitra. Nataony ho famantarana ny heriny sy ny fitiavany lehibe izay tsy mety ritra izany. Tsy hita amin'ireo andro enina hafa izany hoe Andriamanitra nitsatra ary nanamasina izany. Miavaka ary manokana mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity andro 7 ity, no hamasiny, nitahiana
ary ny tsarany. Ireo tovolahy kristianina izay mpanaradia an'Andriamanitra efa napakabady no amasinina teo anoloan'ny altara, dia mahatsapa n'izany hoe inona moa ny hevitry ny hoe no amasinina. Tsy izy ireo mihitsy no hiteny manao hoe andeha haka vehivavy hafa indray mba hiara-mandry amiko, satria anankiray no amasinina teo anoloan'ny altara niaraka tany. Dia izay ihany no vady sahaza ho azy, voatokana ho azy. Tsy hoe rehefa vehivavy samy vehivavy dia aleo hiarahana fa mitovy ihany rehefa samy vehivavy, fa ny vehivavy izay no amasinina teo anoloan'ny altara niaraka taminy. Io ny vadiny, io ihany ny niarahany, io ihany natokana ho azy mandritra ny androm-piainana. Ny andro sabata ihany no amasin'Andriamanitra, io ihany no nitsaharan'Andriamanitra ary nitahian'Andriamanitra, satria tiany amin'io andro io mba ho fotoana manokana andraisanao fitahiana ihany koa, andraisanao fanamasinana, ahatsiarovanao fitsarana tanteraka fa misy mpamorona ianao ary misy mamerina milona indray ny fiainanao isan-kerinandro isan-kerinandro. Andriamanitra nitsahatra ary nanamasina ny andro sabata tao amin'ny Saedena, dia efa nomena ny Adama sy Eva izany sabata izany. Talohany sy ny jiosy dia efa nitandremana izany sabata izany, eny mialohany nanomezana ny didy 10 azy, dia efa nomen'Andriamanitra ny vahoakany mba ho amasinina ahatsiarovana ho tsangam-bato ny famoronana izany sabata izany. Talohany nanomezana ny didy 10 dia nomen'Andriamanitra mana ny zanak'Israely mba hoaniny ivelomany isan'andro isan'andro. Tamin'ny andro fahaenina amin'ny herinandro dia nataon'Andriamanitra avroeny ny mana izay nomena ireto zanak'Israely reto mba tsy hikarokamana izy ireo amin'ny andro sabata, mba hitsahatra izy ireo amin'ny andro sabata, mba ahafahan'izy ireo mahatsiaro ny mpamorona azy amin'io sabata ny Jehova io. Indrisy anefa fa rehefa tonga ny sabata dia tsy nionona tamin'ny mana efa tokony ho ampy azy avroeny nangonina tamin'ny andro fahaenina ireto zanak'Israely reto, fa nandeha nivoaka ny karokamana ihany o Jehova tamin'izay andro izay. Ao amin'ny Exodosy 4:17. Mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako. Talohany nanomezana ny didy 10 anie, izany resaka lazainy Jesosy zany, izany resaka Andriamanitra amin'ny zanak'Israely zany, hoe mandra-pahoviana ianareo no hivoaka hitady mana ka handika ny didiko sy ny lalako, nefa efa sabata ny andro, natao hitsaharana, natao tsy hanaovana raha intsony, natao hatsiarovana ilay mpamorona izao tontolo izao. Nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty santanany, tamin'ny vato fisaka roa ity didy 10 ity, izay mirakitra ny amin'ny sabata ihany koa ao amin'ny didy 14. Nahoana no nosoratana tamin'ny vato? Satria natao haharitra mandrakizay izany. Tsy nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty satanany teo amin'ny fasika mba ho pohan'ny ranomasina ka ho adino tsy ho tsaroana intsony. Tsy nosoratan'Andriamanitra tamin'ny raty satanany teo amin'ny taratasy zany mba ho levon'ny afo ka tsy ho tsaroana ary tsy ho ankatoavina intsony. Teo amin'ny vato fisaka roa no nanoratan'Andriamanitra mihitsy tamin'ny raty satanany ny didy 10, satria natao haharitra mandrakizay izany, ary ny didy 14 amin'ity didy 10 ity ihany koa dia nataon'Andriamanitra mba haharitra mandrakizay. Zao no voambara ao amin'ny didy 14 amin'ny didy 10. Vakitsika ao amin'ny Exodosy 2:20 hatramin'ny 1:10 manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Nahoana ity didy 14 ity no manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova, tsy tahaka ny ankamaroan'ireo didy rehetra ao amin'ny didy 10 izay manomboka amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanitra hafa, aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra. Fa nahoana no manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova? Satria fantatr'Andriamanitra fa ianao dia mety hanadino, anao maivandanja izany didy 14 izany, mety tsy ho tsaronao, mety ho hitsakitsahanao ny amin'izany andro 7 amin'ny herinandro izany. Ozy Andriamanitra aminao androany manao hoe mahatsiarova ny andro sabata,
anamasina azy fa enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany aza manao asa akory ianao amin'izany nareo mpitsabo azany dia tonga saina mihitsy hoe isaky ny 7 andro to misy fiavaozana eo amin'ny sela amin'ny tenany olombelona to men'Andriamanitra aina manokana isaky ny 7 andro indray anana hery entina miantrika ny asa mandraharaha ny zanak'olombelona eto amin'ity planeta tany ity satria Andriamanitra no efa miteny fa enandro ny asanao fa ny andro fahafito dia anaovan'Andriamanitra famoronan-kery vaovao indray eo amin'ny fiainanao ho tahiny ianao amin'io andro io ho amasinina ianao amin'io andro io ary omeny fitsaharana ianao amin'io andro io ny Baiboly dia miteny manao hoe ny andro fahafito fa tsy ny hoe ny ray andro amin'izay andro fito eo amin'ny herinandro eo tsy afaka hisafidy isika hoe ny andro voalohany ne mety rehefa andro dia mety tsy ny andro no olana fa ny fankatoavana an'Andriamanitra Andriamanitra no manome fotoana anao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo miteny aminao hoe ny andro fahafito dia miavaka manokana mihitsy na dia azo ivavahana azy ny andro rehetra io andro sabata io dia nataon'Andriamanitra ho manokana eo amin'ny fiainanao satria ny natolony ho fiaonana feno fitahiana fitsaharana ary fanamasinana ho antsika zanak'olombelona tsy ankalaza ny fahaleovantena amin'ny 17 ny volana Jiona mihitsy ny malagasy satria tsy ony tsingeritaona ny fahaleovantena fa ny 20 Jiona ihany ary isika ihany koa dia tsy tian'Andriamanitra anisaka andro anankiray ity tsingeritaona ny famoronana ity na antsoina ihany koa hoe tsingerin'herinandro ny famoronana isan-kerinandro dia ny andro fahafito fa tsy ny andro fahaenina na ny andro voalohany noho ny fidian'Andriamanitra sy ny meny iantsony atsika mba hiaonana amin'ny manokana amin'izany andro izany sabata ny Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito ondidy fahaefatra enemana ny asantsika mila fitsaharana isika amin'izany andro fahafito izany ary natao atsika taranak'olombelona rehetra izany ny didy 10 dia ho an'ny olombelona eto amin'ity planeta tany ity ho an'ireo voaforon'Andriamanitra ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra ny didy 10 tahaka ny nanaovana ny hoe aza mangalatra ho an'ny olona rehetra tahaka ny nanaovana ny hoe aza mijangajanga ho an'ny olona rehetra ny didy fahaefatra ihany koa ilay miteny hoe mahatsiarova ny andro sabata dia tsy ho an'ny jiosy ihany tsy ho an'ny hafa firenena tsy malagasy ihany fa ho antsika ihany tsy ho anatokom-pivavahana fa sabata ny Jehovah izany ho an'izay manaradia azy rehetra ao amin'ny Isaia 4:5 andiny ny 4 sy ny 7 dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary ny hafa firenena izay manaiky ny sabata ka tsy manao azy tsy masina sady mitana ny fanekeko dia hoentiko any atendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko Jehovah ny sabata ane dia kofehy mampitohy ny famoronana teo amin'ny Sahedena sy ilay Jerosalema vaovao izay amponena n'Andriamanitra indray ny voavitra rehefa ho avy tsy ho ela eo amin'ny raon'lanitra izy nosoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsan-tanany izany ary misy antony manokana nanomezana ity sabata ity ao amin'ny Ezekela 20:12 manao hoe ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy haitsika tsara ve izany hoe famantarana izany io sabata io no marika amantaran'Andriamanitra ny vahoakany io sabata io no nofidian'Andriamanitra manokana mba ho tombo-kase entiny amantarana hoe iza ny tena manaradia azy iza ny tena manaiky ny ametraka azy amin'ny toerany mahandriamanitra azy fantatsika tsara ilay tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:1-20 hatramin'ny 7:20 fa betsaka no diso hevitra rehefa ho avy eo amin'ny raon'lanitra ilay tompo sy mpanjaka ireo kristianina izay nieritreritra fa manaradian'i Kristy dia betsaka ny diso fanantenana amin'izay fotoana izay satria izao no lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy io manao hoe
tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompokotompoko tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay, ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Nefa ambarako amin'ny marina tokoa hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo mpanao meloka. Zava-dozana izany, olona izay navita namoaka devoly, nanao fahagagana, nanao asa soa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy. Kristianina manana hery anaovana zava-mahagaga eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Kanefa rehefa ho avy ny tompo dia hozy Jesosy amin'izy ireo manao hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay, satria tsy nandray ilay marika famantarana izay noraisiny Adama sy Eva, izay noraisiny Mosesy, izay niainan'ireo mpaminany teo amin'ny testameta taloha, dia ny sabatan'i Jehova. Ilay andro fahafito amin'ny herinandro natao hitsaharana sy hamasinina ary hatsiarovana io mpamorona antsika io. Tadio fa na Jesosy Kristy azy fa velony teto an-tany dia mpitandrina ny sabata nasehony mihitsy ho antaranak'olombelona fa io no andro fivavahana. Isaky ny sabata dia mankany amin'ny sinagoga any ny toerana ahitanan'i Jesosy. Luka 4:9-10 dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maki teny. Izany hoe fanao izany dia tsy kisendrasendra, tsy hoe zavatra mba atao tsindraindray fa atao fahazarana mihitsy, satria isan-kerinandro dia io no andro fivavahan'i Jesosy. Ary eo mpanaradia azy dia tokony handray an'i Kristy ho modely ka hitandrina izany sabata izany, satria izao no tenenin'i Jesosy eo Marka 2:17 manao hoe ary hoy izy taminy ny sabata no nataon'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka dia tompon'ny sabata ny zanak'olona, tompon'ny sabata ny zanak'olona. Andron'i Jesosy Kristy mihitsy io sabata io. Indraindray miteny isika hoe ny apôstôly Jaona ny eo amin'ny Apokalipsy miresaka andron'ny tompo ary andro voalohany amin'ny herinandro na andro faharoa amin'ny herinandro zany, tsia ny andron'ny tompo dia ny sabata. Io ny famantarana fa miankoka amin'Andriamanitra tokoa isika ary tiantsika marina Andriamanitra. Isa-tsabata dia mahatsiaro ny famoronana isika, ary isa-tsabata dia mitsahatra ihany koa isika ho amin'ny famerenana amin'ny laony indray rehefa potiky ny fahotana izao tontolo izao ary avotan'Andriamanitra indray. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 4:15 manao hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Mitandrina ny sabata isika, tsy hoe ho vonjena fa mitandrina ny sabata satria tian'Andriamanitra noho ny famonjena izay efa nataony. Move niova ity sabata ity. Fa andro inona tokoa moa ny sabata? Ny Baiboly dia milaza hoe andro inona ny sabata. Ireo fitenim-pirenena samihafa dia milaza hoe andro inona ny sabata. Ny famantarana ny kintana, ny astronomia dia miteny hoe andro inona moa ny sabata. Andao isika hanokatra ny Baibolitsika, hijery hoe andro inona ity sabata ara-Baiboly ity. Ao amin'ny Luka 4:4-4:20 hatramin'ny Luka 4:4-1 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Mikasika ny nahafatesan'i Jesosy sy ny tsanganany, io no ahitantsika hoe andro inona tokoa moa izany ity sabatan'i Jehova ity. Ary andro fiomanana izany andro izany ka efa tongotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galili dia nanaraka teo aoriana ka nahita ny fasana izay fampandriany ny faty, ary niveriny ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa voakidia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'ny tompo. Andeha ho averintsika fitinina izany fisotry ny zava-niseho izany. Tamin'ny andro fiomanana ho amin'ny sabata ny maty Jesosy. Tamin'ny andro sabata dia nitsahatra tao am-pasana araka ny fanaony ihany Jesosy Kristy. Ary ny andro voalohany amin'ny herinandro kosa dia nitsangana Jesosy. Ny andro voalohany amin'ny herinandro dia foana ny fasana. Ny kristianina rehetra
izay mahafantatra tsara ny soratra masina ary mamaky ny dikateny fototra ao amin'ny baiboly ny amin'ity hoe andro voalohany amin'ny herinandro nitsanganan'i Kristy ity, dia mahita marimarina fa andro alahady no nitsanganan'i Jesosy. Ka raha alahady zany io andro voalohany io, dia tsy maintsy ny sabotsy no andro fahavito. Ny sabotsy no sabatan'i Jehova. Ny sabotsy no andro fivavahana araka fanaon'i Jesosy. Dia io ny fandehanany any am-piangonana. Mety hiteny isika hoe ka ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady ane, dia tandremana satria io no tandindro ny tsanganan'i Jesosy Kristy ankalazana ny tsanganany. Nanome marika manokana etsika mankalaza ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty Jesosy. Ary zany marika izany dia tsy andro fa ny batisa. Ao amin'ny Romanina 9:7 sy 4 manao hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, ko niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ireo izay te hilaza zany manao hoe mila ankalazaina ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty io Jesosy Kristy hoe ny batisa no fankalazana ny nitsanganako tamin'ny maty, fa tsy ny fanovana ny sabotsy, sabata, andro fahafito, sabata ny Jehova ho amin'ny andro hafa. Mihoatra ny 700 eo amin'ny tenim-pirenena eto amin'ity zao tontolo zao ity ihany koa no manamafy fa ny sabotsy no sabata. Ny teny grika rehefa miteny hoe sabata na sabotsy dia izy ireo hoe sabaton. Ny espaniola dia milaza hoe sabado, ny portugais dia miteny ihany koa hoe sabado, ny italiana koa miteny hoe sabato, ny frantsay moa dia mbola hita eo ihany ilay hoe sabata, samedi, ny rosiana miteny hoe sabota, ny ukrainiana miteny hoe sobota, ny persiana miteny hoe shambin, ny arabo miteny hoe asabit. Ireo teny pirenena samihafa dia milaza fa ny sabotsy no sabata. Mpafantatrao ve fa i masinda Grégoire, ny papa Grégoire no nanova n'io calendrier izay arahantsika amin'izao io, ka tsy nametraka intsony ny sabata ho andro fahafito, fa lasa ny alahady no napetraka eo amin'ny andro fahafito farany herinandro, ary ny alatsinainy indray no natao ho andro voalohany. Tsy izany no ambaran'ny soratra masina. Tsy ny alahady no tandrema ny Adama sy Eva, ny sabotsy no tsara ny Adama sy Eva, io ihany koa ny tsara ny Mosesy sy ireo mpaminany rehetra araka ny fanaon'i Jesosy, dia io no andro fivavahana, sabatan'i Jehova, ary andro ny tompo io sabotsy io no iantson'Andriamanitra ny taranaka amin'ny fandimby rehetra mba ho hamasinina, hitsaharana ary handray sapitahiana amin'ny lanitra manontolo. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, ireo mpanarady azy dia mbola nitandrina izany sabata izany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:12, ny 1 sy ny 2 dia hitantsika fa ny apôstôly Paoly ihany koa dia mpitandrina ny sabata zao ny voambara, dia tonga tao Tesalonika izy ary nisy sinagoga tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Fanaony Paoly ihany koa ny mitandrina ny sabata. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:10, ny 4:7, dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ary noho ny tamin'ny sabata manaraka dia saika tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iaino ny tenin'Andriamanitra. Alay fisary an-tsaina ane hoe raha amin'izao vanim-potoan'ny andro farany izao, ny ray tanàna no manao tahaka an'ireo mpino tamin'ny taonjato voalohany, miara-mitandrina ny sabata, mahafantatra fa io ny sabatan'i Jehova. Anahoana ny zava-nisy eto amin'ity tontolo feno korontana anjakany faharatsiana ity? Enina dia tamin'ny toerana izay tsy nisy fiangonana azy, ireo mpino kristianina tamin'ny taonjato voalohany dia mbola nanohy ny fitandremana ny sabata ihany, araka ny voambara amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:17 manao hoe ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teny ivelan'ny vavahady izay nakeny amorony ony izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izay
ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Na dia tsy nisy fiangonana aza ny toerana nisy an'ireto mpianatra ireto, dia nivory mandrakariva izy ireo nivavaka, satria fantany fa ny sabata no andro ny tompo. Io ilay ambarany Jaona ao amin'ny Apokalipsy 1:10 manao hoe voatsindry ny fanahy tamin'ny andro ny tompo a, satria tompon'ny sabata ny zanak'olona, tompon'ny sabata Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay manto teo amin'ny hazo fijaliana ho aso anao, dia miantso atsika mba hitandrina izany sabatany izany, mba nomezany ianao fitsarana tanteraka amin'izao rotorotom-piainana mitondra aretina maro isan-karazany izao, mba hanamasinany ianao amin'izao tontolo eo efa miaratsy fitondrantena izao, mba hanomezany ianao fitahiana tanteraka amin'izao tontolo anjakan'ny fahoriana feno fahantrana miraikitra amin'ny hoditra izao. Andriamanitra dia te hitasy hanamasina ary hanome fitsarana anao amin'izany sabata izany. Ny sabatan'i Jehova teo amin'ny Genesis tamin'ny andro famoronana ihany, no mbola sabatan'i Jehova andro ny tompo ao amin'ny Apokalipsy, ary amin'ny andro farany amin'izao fotoana ivelomantsika izao. Dia mbola manana vahoaka manokan'Andriamanitra, ianao ihany koa tia no isan'io vahoakany io, ho mpitandrina ny sabata, ho mpitsatra isaky ny andro sabotsy. Ilay nitahian'Andriamanitra no hamasininy ary ny tsarany. Zao no ambarany eo amin'ny Apokalipsy 4:12 manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Enao ihany koa dia tian'Andriamanitra mba ho isan'ny olona masina, ny atao hoe olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy. Tany amin'ny Sahedena dia efa nomena ny sabata. Teo an-tendrombohitra Sinay dia no hamafisin'Andriamanitra tamin'ny fanolorana ny didy folo nosoratany tamin'ny vato fisaka roa tamin'ny ratsan-tanany ny fitandremana ny sabata. Ireo vahoakan'Andriamanitra nandritra ny testameta taloha dia mpitandrina ny sabata. Jesosy Kristy araka ny fanaony dia nitandrina ny sabata. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, ireo mpianatra teo amin'ny testameta vaovao hatramin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia mbola mpitandrina ny sabata. Ary amin'izao andro farany izao dia mbola manasa ny olony Andriamanitra hitandrina ny sabata. Ena dia mbola any an-danitra aza rehefa ho avy Jesosy Kristy, mbola ho tandremana izany sabata ny Jehova izany, araka ny ambaran'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia 40:2 sy ny 7:20 manao hoe fa tahaka ny lanitra sy ny tany vaovao izay ataoko no ahatra eo anatrehako Jehova, dia tahaka izany koa no aretan'ny taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny volombolana sy isa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankoko eo anatrehako ho Jehova. Mba tianao ve no isan'izany nofo rehetra iankoka eo anatrehan'Andriamanitra any am-paradisa vaovao rehefa ho avy Joely izy iankoka isa-tsabata eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Mba tianao ve no isan'ireo olona avy amin'ny fahazatany efatra mpitandrina ny sabata, antsoiny Kristy mba hatsiaro ny famoronany, antsoiny Kristy mba hankalaza ny fanavotany sy ny famonjeny, fa izy no nahary atsika ary izy no manavitra atsika androany. Raiso ny fanapahan-kevitra ho mpitandrina ny sabata ny Baiboly, anaraka ny fanaon'ny Kristy, anohy ireo nataon'ny mpianatra, ka na inona lazain'ireo mpampianatra hafa na inona rehefa tsy ao misoratra masina, dia hiteny isika manao hoe Andriamanitra manomboka androany dia ho mpitandrina ny sabata anao, satria ianao mihitsy no efa nanome modely mba ho arahana. Ianao mihitsy ny miteny fa nany an-danitra azy dia mbola io no andro fivavahana. Andriamanitra, raiso ny fiainako, raiso ny fanoloran-tenako, fa ho mpitandrina izany sabata izany. Androany no fotoana omen'Andriamanitra anao hanapahanao hevitra ikambana amin'ny vahoaka avy amin'ny fahazatany efatra, dia ireo vahoaka an'Andriamanitra ho vonjeny nitandrina ny sabata sy nahatsiaro ny maha-Andriamanitra azy. Ianao no fidian'Andriamanitra mba ho isan'izany mpitandrina sabata, ho zanany, olony masina, mahatsiaro azy ary manome voninahitra azy izany. Mino aho fa ho raisinao ny fanapahan-kevitra androany, hiandany amin'ny Kristy, hitsahatra isa-tsabata mba handray fitahiana, fitsarana ary fanamasina.